mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Antsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandarana manokana entina mitinana ny lesona fa efatra ity izay mitondra ny lohateny hoe matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy enoko fa mba nianatra ny lesona ianao ny faniriana mombany dia nianatra impito na mahery ny impito eto isika hiaraka eto indray dia haka ny lohahevitra lehibe ao anatin'izany mialoha ny hidirantsika ny amin'izay dia iray vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola fifaliana ao anay hatrany miaraka aminao eto anio amerina ny lesona izahay ary amitina izany dia mangataka aminao izay mba hanatsika anay ary koa hanazava izany araka ny sitraponao anaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa ilay hoe matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy. Ny tsenjery dia amin'ny Apokalipsy 4:12 dia ny 12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Matahora ozy izy an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Io no nentin'ny anjely manana ny filazantsara mandrakizay nanaboahana ny fanambarahana ny havatra nentiny. Tsy maintsy azontsika ny hevitra io hafatra io mba ahafantarantsika, mba ahafahantsika mitory amin'izany sy mizara izany amin'ny hafa. Ahoana ary no tokony hatahorantsika an'Andriamanitra? Ahoana koa no tokony hanomezantsika voninahitra azy? Rehefa mivaly manko rehefa anontanian'ireo dia mazava amintsika hoe iza no hatahotra an'Andriamanitra ka hanome voninahitra anazy. Dia tao anatin'izany taniana herinandro iny dia nijery isika hoe rehefa hoe ahoana no tokony hatahorantsika an'Andriamanitra dia namaly ny fanontaniantsika hoe inona no hevitry ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Jery koa isika ilay fampiarana ny fatahoran'Andriamanitra dia ilay matahotra an'Andriamanitra isan'andro. Dia nijery koa isika ilay hoe ahoana ary no tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary iza no hatahotra an'Andriamanitra ka hanome voninahitra azy ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy iny. Jery ny lafiny voalohany isika ilay hoe ahoana no tokony hatahorantsika an'Andriamanitra. Ny voaboasina tamin'izany ilay hoe ina moa izany ny tena hevitra ity matahotra ity. Ny fatahoran'Andriamanitra manko dia midika ho fitsahoana anazy, fanajana anazy izany, fankalazana anazy. Hitantsika tamin'izany fa milaza ny fahatokinan'Andriamanitra sy fileferana tanteraka amin'ny sitrapony izany. Ary tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra isika vao hatahotra anazy izany. Ahoana moa izany ny fomba hatahoranao olona anankiray raha tsy mahafantatra azy ianao? Tsy afaka hatahotra an'Andriamanitra, tsy afaka hanaja an'Andriamanitra isika, tsy afaka hilefitra hanateraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Tsy maintsy fantatsika aloha izany izy. Ohatra ny Abrahama dia tsy maintsy mifantoka amin'Andriamanitra isika fa tsy amin'ny tenantsika. Andriamanitra no tsy maintsy loha laharana. Rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra meo anazy zanakao lahy tokana io atao sorona dia nanaiky izy. Izay rehefa hatahorana tsy mandeha anjambany fa hoe mahatoky Andriamanitra be voninahitra io dia izay no lazainy ka tanterahako. Eny fa na dia hatramin'ny zavatra rehetra hananako azy. Matahotra an'Andriamanitra izany manaja azy, mitsoaka azy noho ny fahendreny tsy manam-pitra. Dika izany fa ny fatahoran'Andriamanitra dia fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy amin'ny sitrapoko na amin'ny sitraponao.
nijerisika le ahoana le fampiarana an'io fatahorana an'Andriamanitra iny. Manazava moa i Mosesy fa ny fatahoran'Andriamanitra ao izy dia fitandremana ny didiny, ary nanoratra i Solomona fa tokony ataon'ny olona rehetra ny fatahoran'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Fantaina mipetraka dia hoe movy ny fahasoavana tsy manafaka antsika amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Efa misy ny fahasoavana, inona moa zany mbola hitandremana an'izany didin'Andriamanitra zany koa, sady manahirana be io, tsisy havita hitandrina ny didin'Andriamanitra zany. Tsia ny valiny. Laza manko Paoly hoe isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tsy manamaivana ny lalàna Jesosy, izy tompony mihitsy dia nananatra ny lalàna sy nampirisika antsika hankatoan'izany izy, maneho ny fatahorantsika an'Andriamanitra izany, ary koa ny fitandremana ny didiny noho ny fahasoavana. Izany hoe tsy mitandrina ny didy isika mba hahazo fahasoavana, tsy mitandrina ny didy mba ho voavonjy fa mifamadika amin'izany, satria efa nahazo fahasoavana isika, satria efa olombonjena isika, dia noho izany indrindra no manosika antsika mpitiavana hitandrina ny didin'Andriamanitra. Manao ahoana koa le hoe matahotra an'Andriamanitra isan'andro. Ny Deutéronomie moa milaza azy, manao hoe matahorana Jehovah Andriamanitra ao ianao ka manompo azy ary aoka ny anarany ho hianiananao. Mihoatra noho ny fitandremana ny didiny ny fatahorana n'Andriamanitra. Raha matahotra an'Andriamanitra manko isika dia hoy izy irery ihany no tompoitsika, fa tsy misy afaka ho tompoitsika satria izay le hoe fanajana sy fiekaina azy tanteraka. Jesosy no hevon'ny fiainantsika, hibanjina azy ny masontsika, ny eritreretintsika, ny safidintsika, n'inona ataontsika dia ao amin'ny fibanjinana anazy. Tsy midika nefa izany fa forcé fa safidy an-tsitrapo daholo, tsy maintsy manapa-kevitra ny toetra ho mahatoky amin'ny alalan'ilay atahorantsika manko isika. Izany no tena fototra iandrianan'ny manerana an'izao tontolo izao. Noho izany dia ny anjely voalohany zany dia miantso antsika zany hiala amin'ny laran'ny fahavalo ary hiandany amin'Andriamanitra. Ahoana ary no tokony hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra, satria efa fantatsika ilay atahorana, ilay omena haja, dia ahoana ny fomba hanomezana voninahitra azy. Jeremia 7:15 moa manao hoe manomeza voninahitra ny Jehovah Andriamanitra ireo dia tsy mbola mahatonga ny maizina izy, ary dia tsy mbola tafitohina amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo, ka raha miandry mazava ianareo dia hataony tonga ho aliky ny fahafatesana ka hampodiny ho azy mpito. Ny fanomezana voninahitra n'Andriamanitra dia mifandray akaiky amin'ny tontolo-kevitry ny fitsarana, toy ny ao amin'ny Apokalipsy 4:7-7 io, fanehoana, fibebahana sy fialana amin'ny fahotana koa tokan'izany. Dia manome voninahitra n'Andriamanitra zany isika amin'ny alalan'ny fanekena, ny famelan-keloka tolony sy ny fivelomana araka ny foto-keviny. Izany hoe rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra isika dia manaiky fa izy no mamela ny helokantsika, ary rehefa voavela dia atolony antsika dia tsika mandray azy, ary rehefa mandray an'izany, izany hoe fa madio zany, dia mivelona araka ny foto-kevitra, araka ny sitrapony, satria izy no mahay manadio, izy no madio, izy koa mahalala hoe izao ny lalana tokony andehanantsika mba tsy hisorampotaka ao anatin'ny fahotana intsony. Mampirisika antsika zany hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny rehetra ataontsika ihany koa ny apôstôly Paoly, ary mamaly ny fitiavan'Andriamanitra isika amin'ny fanomezana voninahitra azy. Eritrereto fa azadino fa nokapohana, nokaravasiana ary nororany Kristy noho ny amiko, noho ny aminao, ary valim-pity lehibe entina anisan'ny andraisana ny sika izay novidiny tamin'ny rany, dia ny fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Izay no anisan'ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra. Jery koa tsika ny fahalin'ny falafy ny fahatelo farany, dia ilay amalina ny fanontaniana manao hoe iza no atahotra n'Andriamanitra ka hanome voninahitra azy. Ilay voalaza amin'ny Apokalipsy 4:12-12 no mahakasika an'izay.
ny fanekena ny antsony anjely voalohana le hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy io dia manamasina antsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny olona masina dia mitanjana ny dinin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Nandresy ny Satana Jesosy noho ny fatokinan'Andriamanitra. Ary ao tao anatin'ireo fakapanahy ny ady rehetra dia inona ny ankinan'i Jesosy? Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ireny, ny fiarahany amin'ireny. Ary afaka mandresy ihany koa isika zany noho ny fandreseny, ary ohatra lehibe ho antsika i Kristy izay nanafaka ny fahotantsika. Manazava ny Apokalipsia fa natokana ho an'ny mpandresy ny voninahitra ho avy, ary tsy fanarahan-dalàna ara-baky teny zany fa fandresena amin'ny alalan'i Kristy Jesosy izay manana fiainana misy fahamarinana tonga lafatra, ary izany ihany no manome antsika ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.